Dimy amby roapolo Markarabal-manana Dimy amby roapolo Markarabal-manana Dimy amby roapolo Markarabal-manana Dimy amby roapolo Markarabal-manana Programme manifesto ambon'ny tany teboka rody midina-dala dralalat fandriam-pahalema sakafo sy fampianarana volo sy fiompiana fahasalamana jiro mazava teknôlôjia asa sy rano fisotro madio fialamboly fizahantany avalmanana marika ianany navitan'izany kanony safidy mahaiza mitadidy fisika efa leoninana kobaka mbava sy mangidy vahoakany Miandrivazo salame faly aho tonga eto amin'ny tena faly aloha tonga eto na inana inany tonga ty aho ilazanareo tsara an'izay a tena paikady na stratégie ty a misy atao hoe manifesto ny atao hoe manifesto a zareo listeny fifanekena famezatoky akôro ataoko amivoaka malagasy mandritra ny fotoana zay tondrana eo amin'ny fitondrana ary tsy maintsy vita lizy voalohany indrindra dia ho amboarina indray aloha ny lalana zay aloha ny atao faharoa fandriam-pahalemana dada raha vao tonga ao zao ny ataony averina toy ny taloha ny fandriam-pahalemana eto Madagasikara hoarovana ny olona ianao hoarovana ianao a fanananao a ny tranonao a ny taninao hoarovana zay petraka zay a tena milaza aminareo a fa tsy maintsy ataontsika ny hoe ady amin'ny kolokolo bonne gouvernance ray zay vity zay dia tsy maintsy omena fitaovana tena maharaka tsara ny toetrandro hividy an'ireny le drone reny tsika na angataka amin'ireny hidada ampiasa le tena teknôlôzia moderna mba ahafahantsika miaro miady ary indrindra manaja ny zoma olombelona ianao mijery io a raha vao tonga ao dady tsy misy ombibazy mandeha mivoaka Madagasikara intsony aloha ataontsika ndray a zay ampitomona ny omby a eto Madagasikara mba ahafahana miasa mahazo zezika tsy maintsy ho karakaraina koa iantohana ny fahasalaman'le olona tsy maintsy antohana amboarina dolo reny le CSP2 reny ny hôpitaly a mena fitaovana tsy maintsy ho raisina ny tanany reo a mba hakarakaraina aloha izy tsy zakan'ny olona intsony a noho ny fahefa mividy ambany de ambany ny makany amin'ny hôpitaly na mividy fanafody ny resaka fampianarana tsy maintsy averina daholo ndray a ny fanampiana sy ny fampianarana ny ankizy any an-tsekoly tsy maintsy hijerevana manokana ny tanora ampiasaina ny tanora satria raha tsy miasa ny olona nefa mihinana tsy mety miasa tsara miasa mafy miasa angana azorove zany e manainy hoavy anareo manainy zanakareo moavy zanakareo ianareo tena be tebotebonareo a noe fisika ndalo hoavy dada rahampinakada matao azorove ho ampitombona ny volany fidiram-bola ho an'ny olona tsiraraby eto Madagasikara ho ampitombona ny fidiram-bolany de ohatsy ataontsika izy verena ny fahefa-mividinareo aloha ampiakarina ny fahefa-mividina le pouvoir d'achat anangana orinasa madinika salatsalany mba ampibirana ny volany am-posin'ny olona tena hiasa ho anareo dada mba hahatonga anareo anana fa tsy hahatonga anareo ahantra akory